Vidéo réaction kely momba ilay fandarana nandeha farany tamina fahitalavitra tamin'ny asabotsy farany teo, izay nampitondra ny lohahevitra hoe Covid-19 ara-pinoana sa ara-tsiansy. Eto zany dia aneho ny hevitra sady hanome fanazavana ho an'ny vahoaka rehetrarehetra momba ny resaka aretina sy ny fitsaboana. Voalohany indrindra izany dia hanome famaritana aloha isika hoe inona ny atao hoe finoana dia inona ny atao hoe siansy. Ny atao hoe finoana dia fanekena zavatra anankiray ho marina na tsy hananana porofo azy. Izany hoe ny finoana dia mifototra amin'ny zavatra tsy fantatra. Ohatra, za mino fa mbola androso ihany i Madagasikara. Izany hoe tsy fantatro izany na mbola androso ihany Madagasikara na tsy androso intsony, fa dia hoe mino fotsiny ekeko ho marina izay. Ohatra manaraka, zaho mino fa misy Andriamanitra. Izany hoe tsy fantatro izany na misy tokoa Andriamanitra na tsy misy, fa dia ekeko ho marina fotsiny hoe misy Andriamanitra. Manoloana an'izay etsakilany inona ny atao hoe siansy. Ny siansy dia famokarana fahafantarana na hoe production de savoir izay mifototra amin'ny porofo sy ny fe. Mba hananao hevitra momba an'izany dia aka ohatra hoe za zao fantatro fa mitazona an'ity briquet ty, tsy mila mino hoe mitazona briquet fa fantatro hoe mitazona briquet. Ohatra koa hoe raha misaoty avy eny ambony Hilton ako any amin'ny farany ambony indrindra dia fantatro hoe maty raha mianjera eo, tsy mila mino hoe maty avesatso faty, fantatro fa ho faty aho. Dia azontsika tsaina sady zany hoe aiza ho aiza ny lanjan'ny finoana sy ny siansy. Ny finoana dia mifototra amin'ny zavatra tsy fantatra, ny siansy dia mifototra amin'ny zavatra fantatra ary azo verifiena. Rehefa voafaritra izay rehetrarehetra izay ndeha aka ohatra manaraka. Nandritra ny vanim-potoana maro tao amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona dia niatrika valanaretina maro ny olona, fa tsy voazao akory vao nisy valanaretina. Ohatra amin'izany tamin'ny 1347 1352 nisy an'ilay antsoina hoe peste noire izay nahafatesana olona maro dia maro tany amin'ny 40 millions tany. Nisy ihany koa ilay atao hoe grippe espagnole tamin'ny taonjato lasa farany teo amin'ny 1918-1917 nahafatesana olona tany amin'ny 20 millions tany. Tsy via ihany nefa fa nisy koa ny choléra, nisy koa ny paludisme, nisy ny tuberculose. Tao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany nefany dia niara-niaina tao ny finoana sy ny siansy. Hatreto nefa dia tsy mbola nisy finoana na fivavahana na iray aza na vita na nasitrana valanaretina teo amin'ny tantara. Na iray aza finoana na fivavahana na vita na nasitrana valanaretina. Fa ny siansy irery ihany no nahavita mijery hoe zao ny aretina mahazo dia zao ny fanafody mety aminy. Tsy sakanavaka na fotsy ianao na mainty na gasy na vazaha na mahantra na manan-karena, fa rehefa marary dia ny fanafody dia sitrana. Raha ohatra ka mahafantatra finoana ianao na fivavahana anankiray mahavita manasitrana valanaretina izany dia mba sorata amin'ny commentaire hoe inona izany. Dia mety hita ianao zao hoe nisy olona fantatro izay mihitsy ny vavahana izy dia sitrana. Mety marina izay hoe nisy olona anankiray mety sitrany ny finoana na fivavahana. Valanaretina tompoko ny resahana fa tsy hoe olona anankiray ao anatin'ny maro. Ny amin'ny siansy rehefa manasitrana izy dia to dia tsy manavaka hoe mino ianao na tsy mino. Rehefa misy aretina dia ity ny fanafody dia sitrana. Valanaretina izao no atrehantsika amin'izao vanim-potoana izao. Aokasika zany mifantoka amin'ny zavatra fantatra sy zavatra efa nanome porofo fa efikasy. Mba ho fehan'izay zavatra rehetrarehetra izay zany dia azokazonao an-tsaina hoe ny siansy zany no manan-kery sy nanome porofo fa efikasy momba ny resaka valanaretina sy ny fitsaboana sy ny fanafody. Tsy mbola nisy finoana na fivavahana na vita nanao tsara noho izay. Ary farany nisy an'ilay révérend hoe Medara ny teny nanao hoe fitenin'anjely. To si lo sto sconoscere, te ti che lo sto sette che rodesce te che to si reste schere. Dia avy reto olona amin'ny commentaire hoe tena miteniteny foana dia mananiana sy manalaza an'ilay olona fotsiny. Nefa ny zavatra tsy fantany fa ny zavatra inony olona io ihany no inony, ny zavatra vakiany olona io ihany no vakianao. Ianao zao mieritreritra hoe marina kokoa ny zavatra inonao noho ny zavatra tenenin'ilay rangahy io. Nefa raha hanamarina ny finoanao ianao dia baiboly ihany mbola ho sokafanao. Noho izany tsy misy hoe marina kokoa ianao na marina kokoa ilay rangahy io fa mitovy ihany nareo. Raha ohatra ka te hafantatra ianao sady te hametraka hoe inona ny marina kokoa dia mila mametraka méthode izay tsy mampiasa baiboly sy tsy mampiasa finoana, satria ny zavatra ampiasainareo mba hideterminareo hoe marina ny zavatra ianareo dia finoana sy baiboly mitovy. Noho izany ireo olona meme sy manany ihany ireo to si reste schere. Amezatsika an'ilay resadresaka zany dia mazava aminareo zany fa manan-danja kokoa ny siansy mihoatra ny finoana raha resaka aretina sy fitsaboana no atao. Noho izany any aminao zany zao mibaolina fantatrao hoe iza ny efa nanaporofo fa efikasy izy sy nanavita mitsabo olona maro amina aretina maro. Dia anjaranao sisa ny mbola hoe za hanohy finoana ihany sa anaraka ny siansy ianao zany hoe raha marary ianao dia mankany amin'ny dokotera dia mitsabo tena. Zay ary ny azo natolotra momba n'iny resadresaka iny sy ny fanehoana hevitra. Ary raha ohatra ka mahaliana anao ny atao hoe resaka faminaniana dia manasa anao indray amin'ny vidéo manaraka hiresaka momba ny secret ny faminaniana. Eo ampiandrasana an'izany rehetrarehetra zany dia manasa anao mba hanisy j'aime dia hanisy commentaire dia hipartage maro be an'ity vidéo ity. Soa tompoko.